mampalahelo any le satria efa tsy zao ntsony atao hoe politika, efa tsy politika ntsony zao fa zao ny atao hoe fampiororona amin'ny teny vahiny hoe terrorisme. Efa zay ny zavatra misy hoentina ampisehoana amin'ny communauté internationale angambany sa hoentina ampisehoana amin'izy hoe tena tsy milamina i Madagasikara. Dia ny zavatra teneniko amin'ny vahoaka malagasy fotsiny dia ny fiantsona ny firaisan-kinantsika, ny fiombonam-po, ny fifampitokisana dia mba ny iarahantsika mampandre miara-miasa amin'ireo force de l'ordre reo polisy sy gendarme sy tafikatsika reo mba hafantarana, mba hatratrarana, hisamborana, haingana amin'ny fomba malaky izay olon-dratsy manao asan-devoly eto amin'ity firenena malagasy ity. Zay no anaovana antsoavo androany mikasika an'io zava-misy io fa tsy misy maizina handresy ny mazava izany. Eto dia manao antsoavo amin'ireo mpitandron'ny filaminana koa izay efa nanao ny ainy-tseo zavatra nanomboka omaly iady amin'io tsy fandriam-pahalemana vaovao izay noforoan'ny sasany eto amin'ny firenena ity dia makahery anjareo amin'ny zavatra atao efa maromaro ny centre opérationnel izay atsanganjareo androany dia mbola mangataka amin'ireo mpitandro filaminana reo manome baiko moa zany mba hamoronana koa toy ny any Frantsa. Misy soa fianatra mako any Frantsa misy an'ilay ataontsika hoe système d'alerte zay izy alerte enlèvement zay ny anarany any Frantsa. Azotsika atao eto zany raha vao misy zaza very dia hatramin'ny fiangonana mipaika lakilosy ny président Fokotany mitsoka kiririoka mba hafantaran'olona misy zaza very any mba hahafahantsika miaraka miady amin'izao zavatra zao. Ho antsika rehetra izay manana renseignement, manana information mikasika an'io zavatra io any aza misalasala miantso ny tompon'andraikitra na mampandre anay izay manana ny contact anay mba hahafahantsika miady angakaingana amin'ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena toy izao. Raha ny vavavoarainao dia natofolo eo amin'ny firy ny tsanganisy mitovitovy ve le fomba fanaony raha ireo tsanganisy io zavatra nisy io efa nisy tany amin'ny 2018 raha tadidinareo 2017 2018 dia za tsy teny hoe ahoana moa no mahatonga an'izay tany le izy nisy efa nataony zareo io tamin'ny 2017 2018 ny antota nisy zay misy eo dia tsy dia ho haiko loatra ny teny azy eo ofisialy satria hainao manjery zay mampanontany tena ihany mamoaka azy ireny voalohany ary zay ny anisan'ny mampalahelo koa misy any manjery miandry mihitsy mba tsy tenenana hoe miraitsikombako le olona ve sa ahoana satria izy no mamoaka an'io voalohany ohatrany hoe faly rehefa misy zaza very rehefa misy zaza misy mamono dia izy ny voalohany mamoaka an'ireny dia tsy ho haiko ny teny hoe tena antotanisa tena marina very ny antotanisa paritaka en'ireny fa ny fantatro fotsiny dia misy 70 angamba ny fanjavonana tsy hita dia 17 efa nahafantarana ny fiverenany sy ny misy an'reto telo izay lasa reto moa zany ny 17 moa hatreto raha ny fantatro farany mbola tsy fantatra hoe hita ve le very sa misy ve le zavatra io sa tsy misy. Alarobia fahavalo ny volana Jolay alainteria raha kotinirina mahafaray antsika tsy amy lafiny teknika Ronan Brito kosa no anolotra ny fandarana amin'ity anio ty manana mba iny koa tsika amin'ity marainy ity mivantana eto dia randrenirina fa ignyasy ty fa tsy le mahazatra alao dia antsona amin'ny anarana mahazatra fa antsona lazy hoe Ramasy. Miarabanao Ramasy tonga marainy eto amin'ny Top Radio. Ya miarabanao Brito miaraba ihany koa ny teknisiany ambadika eo ary indrindra miaraba ny mpiano an'ity fandaharana be miray ity. Eny ary arak'izany miazakazaka be moa na raha-pirenena ary ny fiainam-pirenena ihany koa resantsika eo avokoa zany fa eto aloha dia miondrika amin'izao ataontsika hoe fianakaviana senamoniainy manoloana ny trangatsy fandriam-pahalemana izay miseho lany tatoato ary mba ho resahana kely angamba mikasika an'iny Ramasy satria raha ny zavatra nitranga zao tao anatin'ny 7 farany
dia teo ny ataontsika hoe fisehoana zay nataon'ireo tompona ndraiky mpanjakana nisany zany prime ministre moa zany sady lehibe ny fitantanana ny raharaham-panjakana ny administration andaniny no lehibe mitarika ihany koa ny emonate zany amin'ny lafin'ny fandriampahalemana anaty amin'ny ankapobeny satria dia nahetsika zany ny emonate amin'izao fotoan'izao ary namaky ady amin'ny atao hoe reo anti-refondation angamba zany raha zay no mahalaza le izy a satria raha ny fisogajiana sy fikilasiana n'ilay zavatra mitranga ankehitriny zany a dia endrika fanakorontanana ary raha men'ny ataontsika hoe varandresaka zay nataon'ny prime ministre tamin'ny omaly a dia hoe tsisy asakana ny fanavozana dia mazavazava loatra zany fa ohatrohatran'izay ny endrika sehoany amin'izao fotoan'izao ianao mpanao politika ianao satria mety misy fomba famakina hafa koa mety hitanareo ianao koa dia isan'ny mitarika antoko politika isan'ny atoko tranainy eto amin'ny firenena ao na fahitanao le zava-misy amin'ny zao fotoan'izao io ia misaotra betsaka Brito voalazanao teo hoe miondrika mpanajana ihany koa ireo namoy anaka amin'izao andro ny fanavozana izao ny fandikako azy aloha amin'ny ankapobeny dia misy endrika ihany izy io fanararotana ataon'ny ireo zay mihevitra fa manohatra ny fanavozana tsy afenina zay fa miariary ohatra ny vaiakandrina ary ny mitondra ny fahatezerany ny premier ministre moa omaly tsy ny premier ministre ihany mitondra fahatezerana satria ain'olona no afoy izay tsy eritreretinao akory de zay le endrika zay zany a ny lazantsika eto amin'ny firenena fa misy tsy fitoniana ny firenetsika noho ny raharaha politika zay ny azoko andraisana azy satria tsy voazao a misy fietsehana ohatrohatran'izao akory teto Madagasikara rehefa misy rivotra mitsoka ataon'ny mpanao politika mitady fanatsarana na mitady fanavozana ny firenena dia miseho lany zany rehetrarehetra zany izy amin'ny manao azy tsy fantatsika aloha zany atreto fa dia miseho ny herisetra amin'ny ankizy tsy manatsiny eto amin'ity firenetsika ity izay tsy azo ekena mihitsy noho ny toedraraha politika izay izay ny azoko andikana azy aloha satria rehefa misy zavatra misehotra zao izy a dia na io kidnapping na io OPK ozy ny filazantsika azy fa iny rehefa misy etsika goavana ambadika le OPK moa zany ohatrany hoe fandropana ia zany rehetrarehetra zany endriky ny tsy fitoniana endriky ny tsy filaminana ny raharaha-pirenena eto Madagasikara ka ny malasa ny sain'ny olona sy mahavaka ny saina moa zany raha masy de hoe raha le fitondrana fanavozana zany a ny endrika isehoany de hoe fitondrana miaramila na de militaro civil ihany ary zany hoe raha ny ery amin'ny tendrona zany sady androm-panjakana raha teo de miaramila avokoa ny ao de mandeha ny fahasivolana zao ty ataontsika hoe fitondrana fanavozana ity de ohatran'ny ny olona zany rehefa miaina sy mahita an'izany de ohatra mieritreritra hoe tokony andro fahalemana tsisy anana fahasahiana zany zavatra mitranga ankehitriny zany a fa hoe tena hipetraka ny ordre ny discipline zany hoe ny fitsipifehezana ny arofanina ao anatin'izany fiarahamonina nefa ny mifanohitra amin'izay le mitranga ka ahoana no mahatonga zany akoragorana vely izy fitavozavozana vely izy aloha tonga de hitsina ohatran'izany mihitsy le izy ramasy apetraka ihany le fanontaniana satria na ny olona lasa mametraka fanontaniana ary lasa masika ary amin'izao fotoan'izao de ireo zay olona nanoana sy nametraka n'izao fitondrana zao mihitsy no masika fitenenana mihitsy raha ny faneho-kevitra hiteny rehetreny izy io mantsy atao hoe tsy fitoniana raharaha politika eto amin'ny firenena de ozy ianao teo hoe ny fitondrana militario civil raha zay zavatra mitranga zay zany a de tokony hoe ovofy ny miaramila ny fandriampahalemana eto amintsika
tsy mahasahana akory ny miaramila aloha voalohany indrindra raha ny isan'ny mponina zany raha Madagasikara zay aloha anankiray na dia ataontsika hoe mbola miampy ny atsasak'ireo ary dia tsy mbola mahasahana zay ka tsy ohatrohatran'izay ny fomba fijerevana azy amin'ny raharaham-pirenena zany raha ohatra ka hoe nisy ny fanovana rafitra teto tamin'ny 72 fihetsiketsehan'ny tanora zany tamin'izany fotoana zany a dia miaramila ohatr'izao koa aneny nandray azy miaramila ohatr'izao resahantsika zao ary ny akamaroany tao anaty gouvernement raha dia tena hoe militaire dolidoly ny akamaroany tao anatin'izany ka tsy mbola nisina fitoniana mihitsy tamin'ny reny fotoana reny a ny afarany moa dia hoe ny mpanao politika mihitsy mila ravana tamin'izany fotoana zany a tsy tokony resaka amin'ny mpanao politika zay a fa aleo aloha anao zay herinay fa tsy navita ninina fa izy mpitondra ny alana rehefa avy eo nametra-pialany izay ny masarotra ny raharaha tsy atao ohatr'izay ny fomba fitantanana amin'ny firenena mety amin'ny fanazavana anao raha masy satria mbola ifirenako ihany hoe amin'izao andro vanim-potoana iainantsika izao manoloana zavatra mitrangana amin'ny sehatra resam-pirenena amin'ny resaka géopolitika sy ny sisa dia any amin'ny tana filaminana koa ngeny tena tokony ataontsika hoe renseignement dia zay matsy mahatonga ny olona hoe renseignement zany dia tokony efa hoe misy fisorohana melo zany satria raha zao zavatra mitranga zao zany dia hoe raha ity resaka hoe zaza hoe misy manjavona tsy zaza ihany fantramina olon-dehibe raha ao anatin'ilay izy dia hoe raha nahazahoana fitarainana sy fitoroana zany zao dia hatrany amin'ny 90 any teny ampitandro amin'ny filaminana ny atsasak'ireo zany no efa hoe natsatra ny fikaroana satria efa hita fa ny atsasany dia mbola mampitahitaina hoe inona ny hafarany dia eo nipotratsy kelikely hoe misy fahafatesana tsy ary amin'ny fomba feno abibiana dia zany ataoko hoe fa le resaka renseignement ve service de renseignement ve malohana zany sa any amin'ny sehatra hafa ny tena isin'izany renseignement zany natao iarovana ataoviko ataovy koa ny fitoniana eo anivon'ny miaramila fa aza tonga dia apetraka fotsiny hoe miaramila rehetrarehetra dia mankasitraka koa an'izao zavatra resahantsika zao marina fa ny miaramila dia manana ny statuany mibaiko ny izay lehibeny fa reo rehetrarehetra ireo konkoa nitezana tamina sehatra maro samihafa ireo rafitra isanambaratonga ireo ka mety misy alahelo ihany keo anatrehan'izay zany anie zavatra midikodina eo anivon'ny filohalin-dà sy ny tafika sy ny ary ny zandary ary ny polisy fa aza tonga dia apetraka amin'izay le izy fa ekena izay le hoe service de renseignement sy isan-karazan'izay fa na mahita an'izay ary izy mety tsy hiteny mihitsy ohatra zay resahako zay satria reo samy nanana ny tezany azy ary mety tsy mahafaly ny sasany ny akarany sasany eo amin'ny fitantanana ny farany iny tamin'ny 72 tsy maintsy niala ihany namindra ny fahefana rehefa avy eo ka zany rehetrarehetra zany mila lama inona ny anton'izay ny fitsabahan'ny miaramila loatra ao anatina fitantanana politika aloha zany ny anankiray zay aloha anankiray dia ireo mpanao politika ireo any manana ny sehatra zay everiny fa tokony fampiresana na ny amin'ny ivon'ny tafika na ny amin'ny ivon'ny inona ka izany rehetra mila lama ho azy zany mila fitoniana ny firenentsika mila fandaminana ny firenentsika ka ny raharaha politika eto amintsika dia ny mpanao politika mila mifampiresaka mpanao politika mila mifampidinika satria zay ny olana teto amin'ity firenena ity tsy avy hatrany dia hoe ny mpanao politika rehetrarehetra akory no ratsy amin'izao fotoana izao fa misy mpanao politika mba mieritreritra ihany koa ny atao hoe demokrasia sy ny fanjakana tandalana sy zavatra maro ka ny akamaroan'ny mpanao politika koa tsy hitovy amin'izay dolidolo zay nyresahako zay fa mila mifampitaizy ny mpanao politika koa ao anatin'le izy fa tsy misy zavatra be dehibe mifamatotra zany ny fiainam-pirenentsika eto zay mila lamina zay ny antony isina concertation nationale fa tsy akinina fotsiny hoe ny miaramila ty na raharahan'ny civil ty na raharahany ihany ty ny rafitra tsy raharay eto anivon'ny firenena dia avahana tsara mihitsy reo zany mila apetrakitsika mazava hoe inona ny rafitry ny miaramila inona ny rafitry ny mpanao politika inona ny rafitry ny resaka toekarena sy isan-karazany zany fanazavanao zany raha masy dia mampatsiahana ny zavatra nitranga satria raha nisy nataontsika hoe karazana asizy tsy hoe karazana fa zay misy natao tery amin'ny CCRI nataony teo anivon'ny folo alina tamin'ny ankapobeny dia tamin'iny fotoana iny dia
niavaka niavaka tsy toy ny fandrehatra am'izay ny filazan'ny lehibe ny tamazoro mitafika tam'ireny manomboka eto izy de tsy ny tafika zany de tsy hoe angina fotsiny raha famalohana ny zavatra mitranga fa andray andraikitra ohatran'izay lizy raha ohatra ka fitinina rahamasy ao anatin'ny fotoana indrindra ma satria mampiditra antsika mikasika ny raharam-pirenena zao ifatohana ao anatin'le hoe fikaonan'do-pirenena zay ny efefika moa zany efa nametrapetraka ihany karazana fandaharam-potoana sy ny tetiandro ao anatin'ity volana jolay ity de fanamafisana zany ataontsika hoe fanofanana andreo zay andraikitra n'lay fanatotosana n'lay fikaonan'do-pirenena fa etsakilany ihany koa rehefa mihaino fanazavanao zany le hoe ny politika de alohan'ny mpanao politika ny tafika na ny folo alin-da dia any amin'ny asa zay voatondro hosahany no fa tsy hiditra aty amin'ny raha politika mety aty amin'ny fandriampahalemina sy fiarovana vahoaka sy ny fananana mety haiko mety zay ngamba zany ny tena tianao resahana ao anatin'ilay izy fa itsakilany ihany koa igny faneho-kevitra tatoato hoe rahamasy de milaza fa misy ery ivelany mba tsy lazana hoe ingérence moa zany le misy faneho-kevitra mandeha misy ingérence ataona firenena hafa tsy faiko na firenena moa zany na olon'ny firenena hafa miditra amin'ny raha mahatonga an'izao ataontsika hoe andeha ataontsika manana endrika fanakorotanana eto amin'ny firenena zao. Ya ny raha tsika nahita aloha hoe ny assise militaire teo zany anisan'ny zava-dehibe reny zany misy fehikevitra mivoaka ao anatin'izy iny ary marina ny resahan'ny etamazoro ny tafika tamin'ireny fotoan'ireny hoe ary efa namaritra tsara mihitsy izy tsy hoay ny galona zay anao politika ao izy ka isorana azy amin'ireny fomba fitenireny fa maninona mbola tsy aplikena satria mbola misy zavatra andrasany inona moa andrasany eto dia ny concertation nationale mifamato am'izay mantsy le izy iny conférence ataontsika hoe sectorielle mantsy ny lazana an'ireny reny nataony tafika ireny ary mbola samy nanao conférence nationale sectorielle daholo ange reo fikambanana maro samihafa ireo na ny antoko politika zao mbola tsy navita ny azy satria izay nanao an'izy iny teny amin'ny kianjam-bary efa santiona an'ireny zany hoe efa mieritreritra fa ny fanjakana no heverinay fa andray andraikitra mikasika an'ireny sy ny fiangonana dia ataontsika hoe efa nisy zavatra be dehibe tena mivoaka mihitsy tao anatin'le izy ary de hitanao mihitsy hoe mahafinaritra ny adihevitra politika te anova te ametraka ihany koa zahay mpanao politika tamin'ireny hoe misy faotana toetra ratsy tsy nety nataon'ny mpanao politika hatramin'izay de mifampitsara tao mihitsy ka de izay nge ny tediavintsika amin'izao fotoana izao ny avitan'izany concertation nationale izany ka le andraikitra ny resahako teo matoa zay nyresaka hoe ny fitantanam-panjakana sy ny raha zay verina fa amina fifidianana de raha mpanao politika zay tianao politika dia miditra amin'ny sehatra politika izay tsy manao an'izay de manao ny asan'izay verina fikambanana 163 na sala am'izany de manao an'izay asan'izay izy fa tsy afangaro ihany koa satria izay koa no anisan'ny nanimba ny fanaovana politika teto ny fitsabahan'ny fikambanana maro samihafa satria ny ezahana ny mpitehana ny mpanao politika hoe tsy navita ny asany ny reo de tena hoe ny sezany mamay azy nefa vao maika lozara ny zavatra nitranga satria mora ho an'ny mpitondra fanjakana nampiasa an'ireny mety mbola mba ho tonga aveo anatin'izany karazana hoe fikaonandoha saminy tokona ny mpanao politika zany rahamasy satria raha ny zavatra hita tato anatina ataontsika hoe herinandro vitsy zay de lasa fa azakazaka sy adihevitra ny any amin'ny fifidianana zay zany nohatra ny hita voalohany eo le zao ny génie le manao ny azy io zany amin'le hoe famorina andreo mpietsehatra politika ny amin'ny resaka lisy-pifidianana sy ny sisa de tsy akilany koa misy vondrana toko politika vitsivitsy na maromaro arakaraka ny fomba fahitana azy zany zao ny le zasy zay nanao faneho-kevitra tery amin'ny bypass tery tamin'ny herinandro lasa teo de fa resaresa-pifidianana sy ny am'izay hotoanana sy ny am'izay hoe fandrisihana olona ao anatina fifidianana sy ny mety position mandy efa zany le resa
resahana ramasy de nareo nefa nyty rehefa mieno anareo sy ny mpiaraka aminareo sy ny resy lahatra amin'ny resahanareo amin'ny hevitra hoe aleo aloha mba ho diovina zay mole diovina kely aloha ny tokotany nefa ny olona efa misaoty ary rehefa mijery koa etsekilany eto ohatrany ny sadeky zany akoatran'le misy apahany koa ny resaka ao anatin'ilay recommandation anjareo de efa miresaka izy hoe référendum sy élection législative any apahapahany any akoatran'le hoe voay ngiadra politika avy aloha iverina malalaka amin'ny fitsaopinenana politika ihany koa ny atsaharo ty fanentsikenjehana ty zany rehetrarehetra zany zany ohatrany mandrafitra n'ilay ataontsika hoe tontolo raha-pirenena kapobeny ramasy voalohany indrindra aloha randrian'irina no anarako tsy filoham-pirenena tsy filoham-panjakana fa mpanao politika raha zany eo amin'ny toerany raha ny teny izy hoe fanavozana ny repoblika dia haiko tsara miresaka an'izay ka zay premier ministre apetrako eo tsy manatanteraka amin'ny fanavozana dia roahako za zany miresaka aminareo mpanao politika inona le izy ozy ianao niady ny zavatra nisy teto amin'ny firenena niady nateraky ny fifidianana zay aloha ny voalohany indrindra inona niady nateraky ny fifidianana ny tsy fanarahan-dalàna ny fanapara-pahefana ny gouvernance électorale ray manontolo ny gouvernance mialatsiny am'le teny frantsay institutionnel zay maingy anazy ny gouvernance politique izy amin'n'itry niady tany eo rakoto voreo mpanao politika inona ny tetavindreo ovainy lalàna 2015-020 inona lalàna 2015-020 mame fahefana ny CNI izy ny nanendry ny CNI reo reto olona ahoana ny fomba nanendrena an'ireo tao za président de république ave nanendry tao nanendry tao nareo tsy ekeny zany fanavotrana ny tedavitsika tokony tsy hiditra ao anatin'izany rafitra zany tsy misy neutralité zany ataovy ny projet de loi na miresaka amin'ny ry amin'ny anteny ra-pirenena proposition de loi anjaran'ny gouvernement koa mandampaka an'izany ka rehefa tsy hanao an'izany nareo raha vako any zany natao hoe homme d'état mahay manapaka mahay mijery ny fandaminana eto amin'ny firenena ity ianao zao miteny hoe ny sady efa mieritreritra fifidianana normal le izy ahoana moa ny tsy eritreretany fifidianana teny zao fa satria fanjakana de mieritreritra anao fifidianana ny CNI miazakazaka satria le 2015-020 tsy nysoloanako izy ary anao metsiny azy eo ny mpitona fanjakana mihitsy zay nieritreritra tonga ao anatina fitantanana tsy mieritreritra an'izany fa tonga ho azy eo tsy fantany akory ny aretina nazo ny anina politika fa nga bidon jaune rery ny teto bidon jaune nge mbola mpanao politika mitarika azy fa izy nga nisy olona tsotra nitarika amin'ny bidon jaune teo politika ny olana teto dikan'izay fa mahana ny firenena politika ka rehefa tsy politika dia zao ny zavatra mitranga tsy misy fitoniana ny firenena de mieritreritra fifidianana de mieritreritra sady ny antoko sasany hoe izay ary mbola mandamina ny antoko politika hoe izy adolo ny tena antoko politika mijoro ny antoko politika sasany ara tsy manao congrès ny antoko politika sasany ara tsy mandray fifidianana akory de milaza fa antoko politika de zany ve mbola petraka eto fanavozana ve no ataontsika eto tsisy manaiky an'izany tsony eto ary zay mahatonga anay antokotranayny ary everina fa mianatsiny ny antokotranayny tamin'izany fotoan'izany fa hoe tsy navita ninina teto amin'ny firenena potra reo ny antoko tanora potra izy io inona nentin ny antoko tanora navelanenanao ny asany teto ange hatramin'izay tsy vo mainky nandetika amin'ny firenena ihany ko sala am'izay le izy tsy fametsintsika tsy fametsiny etotsika fampitsara aloha mifanitsy misy tsy mety ny ataon'ny parti politika sasany eto amin'ty firenena tya ahitsy zay manaova congrès anaovana dialogue politika zay ny atsokony FFKM isan'andro zonareo zon'ny fanjakana ministère ny fanavozana miantso ny parti politika anao ny dialogue politika zany rehetrarehetra zany asa tokony mbola apetraka aloha mialohan'ny concertation ahoana anao afantaran'ny olona ame ohatra anao fa any ambany vohatra anao concertation nationale tsika de hoe hatrany amin'ny fokotany rehetrarehetra any ahoana ny afantaran'izany hoe
gouvernance institutionnelle zany tsy fantany ane zany ay ve ny filohan'ny repoblika manendry olona ao anatina institution ohatra ny ACC ny filohan'ny repoblika manendry ny ary amin'ny farantampony fitsarana izay nahitantsika loza be teo iny firy izy teo 4811 milliards d'ariary ahoana moa izy manendry an'ireny olona ireny de eritreritry izy fa anentsika n'iny olona iny ametraka ohatra ny ary amin'ny antenimera-pirenena izy manendry ny premier ministre nefa ny asa amin'ny antenimera-pirenena manara-maso manao contrôle de gouvernement de izany no araha-maso le zay nanendrika ny teto ve tsy mety ny rafitra misy ato amintsika ary mila ovany zany rehetrarehetra zany ahoana moa ny any amin'ny antenimera-pirenena izy mitatana ny volany siady de zany ve ny fomba fiasantsika eto sy fiainantsika eto izay nge io resahako io ary mampimenimena any mpanao politika am'izao fotoana zao misy zavatra tsy maintsy ahitsy eto fa tsy manara-dreny rano fahatany raha no fanavozana ka sahala am'izany zao tsinitsinina atao mbola misy de zay anohana ny filoham-panjakana mpanao politika inona no misy eto zany ve no atao eto am'ty tsaran'ny olona atsika mpanao politika zay tranainy zay ve mamaika fa tsy mifanadiovana an'le tokotany resara de miroso retsy mila olona lalitsaina mila mpanao politika ampy expérience na vita zavatra be dehibe fa tsy ny seza miazaka zany eto am'ty firenena ty zay nge afaka naka sezy raha zay ny tedaviny zay fa tsy zany ny tanyrazana ny jerevana rehefa manao politika no avy ny firenena samy tamin'ny 1960 isika teto Afrika reo afrikanina be dehibe rehetrarehetra hitatsika reo niaraka azo fahaleovatena tamintsika aizy izy zao de aizytsika de mbola zay ve tsy mbola mahatonga sainatsika eto ihany iverenantsika rehefa aveo ramasy fa anaraka kely an'ity zavatra vitsivitsy tsika de mitoy ao anatin'ny tafa dokam-barotra eto amin'ny Top Radio 2:30 Foresto aiza nakaiky ianao? Ampasa madinika sa akoron-drano na apandrana na ifaty koa e fantaro fa efa afaka manao livraison sakafo avokoa ireo point fo ireo livraison à moto ainga-piasa nefa amin'ny sara mora kokoa Foresto manakaiky anao an-trano isaky fety des chef de zay fangaro tiky nataoko anatin'ny tortillas miaraka amin'ny tortillas ankoanareo karaza-tsakafo vitany